Halleloia. Ahoana ozy izy ny hira izay norenentsika teo, ny fahamasinana anie ho an'Andriamanitra. Fa satria maninona natokana hoe ho an'Andriamanitra ny fahamasinana? Satria izy le masina. Dia ny fahamasinana iainan'ny zanak'olombelona dia ho anazy zany. Ka izay indrindra ry havana no hitongavana ifampizarana eto amintsika indray androany, satria nomeny Jesosy ny thème atao anatin'ity volana Aogositra ity sika hoe ny fahamasinana. Ka isaorana azy ny amin'ny thème izay nomeny antsika, ary mino marina fa misy olona maro ho tonga ao amin'ny fahamasinana izay tiany Tompo hatongavana ato, na isika rehetra nizaniza mihaino an'ity fizaran'ity dia ianao indrindra zany izay dia hahazo olona maro ny amin'izany anie Jesosy. Amen. Eny ry havana, ozy ny ten'Andriamanitra izay ato hoe izay tokantrano ozy mampandroso anareo dia tonony amin'izay tokantrano izay ny fiadanako. Ka indro ho tononiko aminao izay mampandroso izao hafatra izao ny fiadanan'ny Kristy ny hanjaka ao anivon'ny fiainanao sy ny tokantrano izay misy ianao. Mety hiteny ianao hoe za io nge tsy any an-trano fa dia andalany. Eny, ary raha izay misy ianao ao zany fa ny fonao mampandroso an'ity teny ity dia hanjaka ao anatin'ny fonao tokoa ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Eny ary, satria rehefa io fiadanana io manjaka ao dia hafa kely misy izay fiainantsika izay. Satria nomena izay thème izay tokoa isika dia ho raisitsika ampitiavana zany izay, ary ampanetretena lehibe no hitondrako ny hafatr'Andriamanitra amintsika rehetra indray androany. Ka amelohany hidirasika amin'izay hafatra izay dia raha mety ianao dia andaontsika hivavaka. Fantatritsika loatra hoe ny vavaka no manova zavatra, ka tsy haiko inona zavatra tianao hiova amin'ny fiainanao, mivavaha aloha. Tsy le vavaka adiny eto androatiny telo iny tsy hoe misy zavatra miova, fa na vavaka fo ianao noho ny amin'ny hafatra izay fampizarana eto dia iny hafatra ho raisinao ampinoana iny no hanovanao. Ka mivavaha ary, fivavahanao ny tenako dia za koa hivavaka ny amin'ny teny mba hiampita any aminao. Dia ho antsika rehetra zany ny fanovana rehefa avy eo. Dahary vavaka isika. Halleloia. Ray rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao, misaotra Tompo ny amin'ny fotoana indray nomenao anay rehetra indray. Afaka indray izahay izao hiheno ny feonao. Misaotra fa nahazo tombotsoa-pahasoavana indray izahay rehetra, ka afaka mandre izao teny izao indray. Zaho nomenao tombonandro dia nomenao fahafahana hitondra ny teninao na ny hafatrao amin'ireto olona tsirairay avy mihaino reto. Ary izy rehetra ireto ihany koa nomenao tombonandrom-pahavelomana, ka afaka koa handreny amin'izao teninao izao. Misaotra Tompo fa nampitovianao izahay rehetra, ka indro hosokafanay fonay ny sainay ny atom-pananay rehetra mba handray sy hankatondray ny teninao, ary ny fanahy masina izay napetrakao eto amin'ity tany ity ka tahaka mba hiaraka amiko izy amin'izao fotoana izao, ary izy ihany no anampita ny teny any amin'ny sofin'olona izay mihaino reto. Dia izy zany no anokatra ny retsim-pandrenesana, anokatra ny fo amam-panahy, dia mba toy ny talonaka amin'ny fonay tsirairay avy, handreny amin'ny hafatrao, handreny amin'ny teny fampatsiahivana ho anay indray androany. Ka mitenena Tompo fa vonika andreanao izay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ifampizarana izao hafatra izao indray. Halleloia. Amen. Amen. Eny ary, andaontsika hizerina amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Araka ny voalaza teny aloha hoe ny thème antsika tao anatin'ity volana Aogositra ity dia ny fahamasinana, ny fahamasinana zany. Ka nisy teny nisongaina na noentintsika niaraka amin'izay teny fahamasinana izay dia ato amin'ny
bokony Ezekela. Dia io teny io mihitsy no iarahantsika sy anao miainga mba ahafahantsika miditra amin'izay teny momba ny fahamasinan'izay. Dia raha mety ianao dia hiaraka andray baibolintsika dia miaraka manokatra ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Ezekela ary amin'ny testamenta taloha izany no hojerevantsika izay bokony Ezekela izay. Ezekela mba tiako mantsy hoe miaraka mijery baibolintsika dia miaraka mamaky dia miaraka satria miara-maso iray dia famakiana iray izany. Dia izay no mba ilainantsika ndao mba samy mijery baiboly izany Ezekela 20 ery amin'ny 20 ianao mandeha dia eo amin'ny ery amin'ny 17 no vakiantsika. Dia mialohan'ny hamakiko ny teniny dia raha mety ianao mba tiako hoe miangavy ianao izany amin'ny fotoana ianao malalaka dia mba vakio io ten'Andriamanitra io manomboka amin'ny 1 ka hatrany amin'ny farany. Dia be dia be ny zavatra ho azonao ao anatin'io fa ireto teny izay ho vakiantsika reto ihany no asain'ny tompo ifampizarantsika fa ianao kosa nefa omeny tomponao fahafahana baiboly eo amin'ny tananao dia vakio dia fantatrao ny tiany teny ambara amintsika izany fa reto aloha izany no iarahantsika mifampizara. Dia vakiantsika io teny eo amin'ny bokin'ny Ezekela io 20 amin'ny 17. Dia hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izaho taminy, samia manary ny fahavetavetan'ny masony avy ianareo ary aza mandoto ny tena amin'ny sampin'ny Ezipta izaho no Jehovah Andriamanitra reo. Amen. Dia hiakarantsika kely ery amin'ny soramandrina hoe ny lohateny dia ozy ny teny eo hoe ny toetry ny Israely hatramin'ny ela sy ny zavatra hanjo azy ary ny mbola hampodian'Andriamanitra azy. Amen. Io soramandrina hoe lohatenin'ity teny ity dia efa toy ny efa afaka miresaka amintsika sahady hoe ny toetry ny Israely hatramin'ny ela. Dia hiteny indray aho hoe ny toetrako sy ny toetranao kristianina hatramin'ny ela. Dia misy zavatra manjo antsika ao anatin'izay toetoeram-piainantsika izay tsy nanjara izay fa rehefa avy eo nefa Andriamanitra mahabe fitiavana azy mampamindra fo azy dia mbola ampodiany ao aminy indray tsika rehefa avy eo. Raha vao miteny hoe famindrapo satria hampodian'Andriamanitra dia izao ny olona tsy mendrika ny amindrana fo ry havana. Raha olona mendrika ianao dia izay izany no mifamendrika fa matoa ianao amindrana fo dia olona tsy mendrika ka misy toetoeram-piainantsika izay tsy mahamendrika antsika eo anatrehan'Andriamanitra, toetrantsika hatry ny ela nefa ilay izy. Dia izao izay indrindra izany no entin'ny fampizarana eto androany satria betsaka tokoa ny zavatra mamatotra azy ianao izay toetrantsika hatry ny ela ary hatramin'izao ary mbola iainana dia ifampizarana amin'izay tsika mba nina mba ho afaka tsika satria Andriamanitra mampanantena fa hampody antsika indray ato aminy. Amen. Ndao inge tiantsika amin'izay ry amin'ny 17 hoe ozy ny teny. Dia samia ozy izy manary ny fahavetavetana ianareo. Raha nanentana anao hamaky an'ity teny ity dia ho hitanao tsara be fa ny zanak'Israely maditra. Anarina dia ny ataony ihany ny ataony. Dia tezitra Andriamanitra. Dia tady aneho ny fahatezerana Andriamanitra amin'izy ireo dia avy eo tonga saina ihany Andriamanitra dia mamindra fo dia mamerina azy ireo indray. Izany hoe tsy manala-baraka ny zanak'Israely izany Andriamanitra ao anatin'ilay izy satria anisany nahita maso ny zentilisa nanavotana azy ireo tany amin'ny tany Ezipta dia ohatran'ny hoe raha zeran'Andriamanitra ny kapoka ao ataony dia mifafambaraka ary ohatran'ny hanao tsinontsinonan'Andriamanitra nanavitra azy tamin'ny tana maheriny ny zentilisa. Dia izay izany mahatonga anazy hoe miverina amin'ny teniny foana izany Jesosy na dia efa manao ny tsy mety ny zanak'Israely. Dia izao nefa izaho sy ianao no taranaka mandimby ety. Ny zanak'Israely inoana fa tsisy intsony zareo fa isika sy ianao indray izany génération manaraka. Ary isika sy ianao mihitsy eto no manana toetra hatry ny ela izay mila hafahana androany. Ary isika sy ianao ihany koa no asaina manary
ny fahavetavetana ny fahalotona rehetra zay namatotra antsika tamin'ny fontsika tany Ezipta. Raha vao miteny hoe Ezipta isika dia toerana nisy antsika teo aloha zany. Hitantsika ianao fa ny zanak'Israely tany amin'ny tany Ezipta nisy azy no nalaina ary ny tanan'i Jehovahandriamanitra mahery no nanavotra sy nanala azy ireo nampita azy teo amin'ny ranomasina mena ka dia afaka izy ireo tamin'izay toerana nanandevo azy zay. Ka eto ny sampisampy ny fahalotona izay tany amin'ny tany Ezipta rehetra zany hoe ny toerana nisy anao teo aloha na ny fatotra izay nahazo anao teo aloha dia mila afaka asorina zany. Izy miteny hoe samia zany hoe tsy olona ray fa isika tsirairay samy tompona andraikitra ny tenany eto ary samy mandre tsara tsika rehetra samia ozy izy manary ariana le izy tsisy tazotazomina intsony ao aminao ao fa ario zavatra ariana zany ry havana tena any atsipy andy vita tsy hitanao tsony tsisy azokazomina tsony inavy le izy betsaka be raha ho tany saina eto nga zany vita ianao ihany ilay de malalan'le izy fahavetavetana betsaka ny zavatra mametavetan'Andriamanitra ataotsika. Andriamanitra no afabaraka, Andriamanitra no menatra amin'ny zavatra ataotsika, omena fiainantsika mba azafady nomena fiainantsika mba nina mba hibebaka mba handintena, omena andro ianao androany, omena fotoana ianao androany ny ataonao ihany ny ataonao de manao fiaina mbetaveta, manao fanomposampy, manao na ny mitanisan'iza rehefa mandreraka. Izaho sy ianao anisan'ny samy tany amin'ny tany Ezipta nisy antsika daholo. Raha ianao no milaza hoe za hatra niterahany reniko ahy za tsy mba nanota mihitsy ziska za amin'izao mandre teny io za tena masina mandainga ianao fa tsisy marina na de ray aza. Samy tao amin'ny faharatsiana na za ny teny aminao io na ianao mihaino ahy io tsara dia samy tao anatin'ny loto, fahotana, fitsangajangana, faharatsiana, fahavetavetana. Fa nanino mbola ataon'ny Tompo na mindra fo amintsika sy ianao tonga tiany fotoana nandraisantsika azy na nekesika azy ho tompotsy mpamonjy azy teo amin'ny fiainantsika, olona nanafahana zany, olona tsy antsony zany ianao. Androany nefa ny tena miverina satria mbola misy olona any, mbola misy olona tia miaina any, mbola mahafinaritra azy le fiainana any de miverina foana ny teny fampatsahivana, lakiloso fanairana zany ty androany ty satria tsy tadiditsika fa izy le Jehovahandriamanitra namonjy asika tamin'ny tanam-pitiavana. Ohatrany sy tsaroany zanak'Israely hoe ry zareo reo nge ka navotana tamin'ny ranomasina mena natao vaky misy ny ranomasina mena de nandeha tany zareo tsy tsaroana rehefa tonga tany amin'ny tany hevitra de maniratsira zay misy ny tena anty raha vakiana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary rehefa miteny azy ny teny de lasa manao ny ataony ihany zareo de lasa koa mananatra ny taranaka Jehovahandriamanitra hoe aza manaraka ny fanaondrazany fomban-drazanareo de inona fa ny ataony ihany ny ataony zany hoe hatramin'ny taranaka tsisy mankatoa daholo. Atsika rehetrarehetra zao misy io tsy mankatoa io ny ataotsika ihany ny ataotsika de tezitra Andriamanitra fa zao nefa mamindra fofoana izy ary tia niverina ihody eo amindray sika de manome fahafahanatsika sy mba andiny tena tsy ararotina zany famindrapo fa de andinitsika tena ny am'izay ndonge hidina kely ery ambany ery indray sika sy ianao satria maraha ny teny teny teo hoe Andriamanitra raha mandraran'izy ireo ny amin'ny zavatra ataony de mamindra fofoan'Andriamanitra satria mba tsy tian'Andriamanitra ho afa-baraka amin'ny gentilisa satria mason'ny gentilisa de nahita masona fanavotana famonjena tamin'ny tana maherina ka tsy tiany ho afa-baraka amin'ny gentilisa de zao mamindra fofoana ozy ny teny eto amin'ny 7 hoe nefa niantra azy ihany ny masoko, niantra azy ihany ny masoko zero tsara ka dia tsy naringako na no levoniko tany an-tany hevitra izy zero tsara tsy naringako izy zany hoe namindra fo indray zany Andriamanitra androany izy zany tsy andringana antsika sy ianao
raha mandreny tena ianao androany ka mandiny tena ianao ka manapa-kevitra ianao miala amin'ireo toetra fiainana ratsy rehetrarehetra dia tsy ho aringana ianao zany, ahazo ny famonjena ianao androany. Mazava fa ty amin'ny tany efitra misy antsika sy ianao, tany efitra misy antsika sy ianao amin'izao fotoana izao io. Be ny zavatra mangirifiry iainantsika eto amin'ity tany ity, fa mandra-pitonga antsika any amin'ny tany kanana, mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra, dia be da be ny zavatra ho lalovana ka rehefa himononmonina sy sady tsy havita mihitsy ahony tena ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra na amin'ny didiny na amin'ny fitsipiny fa ny sitrapontsika ihany ataontsika dia jereo tsara. Ohatra ny ahoana zany ho aiza ianao nefa manjara ny tenin'Andriamanitra tsy haka atao avintsika. Fa amin'izao mbola tsy ho levonina indray aloha zany. Fa hoy izao izy taminy eo amin'ny 7 fa hoy izao tamin'ny zanany tany anefitra, aza mandeha araka ny fanaon-drazanareo ianareo, na mitandrina ny fitsipiny na mandoto ny tena amin'ny sampiny. Mampitandrina Andriamanitra ry havana. Hoy izao taminy, hoy izy amintsika sy ianao, aza mandeha araka ny fanaon-drazanareo. Be da be nge fanaon-drazantsika tany aloha ary tsika sy ianao mahalala an'izany tsara. Manana ny fombafomba mpiainany daholo zareo tany aloha. Fa izy avy mbola manaraka an'izany. Mazana dia voalaza hoe tsy maninona fa fomban-drazana io tsy misy izay maharatsy azy. Isika ihany no manamarina lizy, isika no manafoana ny mahatsara ny maharatsy ny mahatsara ny tokony tsy hanaovana azy. Toy isika hoe tsisy izay maharatsy azy fa azo atao zany. Mamonjy omby asy, mandeha ny ampanao fanafody, manao karazana sampisampin-javatra rehetra, mitondra fanatitra eny amin'ny hazo, eny amin'ny vato, mitondra akoho dia latsa-dra eo, ry havana sampy. Dia tsika tsisy izay maharatsy azy, fa hita nefa fa ratsy. Ianao no manafoana ny tsy misy, fa Andriamanitra mampisy hoe ratsy io, ary avelao io, ary io. Dia tsika tsisy izay maharatsy azy. Kristianina miteny an'izany fa tsy musulmana. Dia nefa mandoto ny tenantsika ilay izy ka ozy ny tena hoe aza. Rehefa ny zavatra zany rarany hoe aza zay dia izay zany hoe tsy atao ilay izy. Aza mandeha araka an'izay nataon'ny fomban-drazana. Na mitandrina ny fitsipiny izay mba teneniny, ny abedi-pianarana nataon'izy ireo, ny fandotoana ny sampiny rehetra. Fa inona ho sisy ny tena fa 70. Fa izaho ny Jehovah-Andriamanitra ary ho sisy, koa mandehana araka ny didiko, ary tandremo ny fitsipiko ka araho izany. Rarana ianao hoe aza manaraka an'izay, fa eto ianao zany araho ny didy sy ny fitsipik'Andriamanitra. Ianao rehefa nandray an'i Jesosy niala tao amin'ny tany Ezipta na hoe tsy nanao ny fomba mpiainanao teo aloha intsony, ka nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, dia efa an'i Jesosy ianao zany, ary izy ny tomponao ary mononao aminy ianao, dia misy fitsipika arahanao, misy didy apetraka aminao mba ho tandremanao. Ohatra ndray mandreny sy zanaka, ndray mandreny dia mametraka fifandaminana fitsipika apetraka anivona tokantrano iray. Dia ohatr'izay koa tsika ato amin'Andriamanitra. Ka andala izay no araho. Izay zany no arahantsika. Inona avy ny didy? Inona ny fitsipika apetraka ato amin'ny fitondran'Andriamanitra? Arahonao zany, ianao izay efa mpamaky baiboly fantatrao zany, tsy ho voaboasana aminao intsony. Dia hoy izy, eto amin'ny 20 sady tena mitondra n'ilay thème antsika eto anatin'ity volana Aogositra ity dia hoe ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah-Andriamanitra reo. Amen. Ahoana hoe manamasina hozy izy ny sabatako. Vao miteny sabata zao sika dia manamasina ny sabotsy zany izay. Dia ity teny aminao ny fanamasinanao ny fotoananao miteny andro, dia miteny sabata dia mieritreritra sabotsy, fa ny fanamasinanao fotoananao, fanajanao, firaisanao aminy, na io lakamisy, na io latsinainy, na io larobia, na io talata, mety avokoa rehefa atokanao iraisanao aminy. Eo ny porofo fahalalana fa zanak'Andriamanitra ianao satria manana fifandraisana aminy manokana. Tsy voatery sabatista ny sabotsy, tsy voatery lahady,
fa rehefa andro atokanao iraisanao aminy dia io le fotoana anamasinanao zany hoe manamasina zay andro zay atokano manana discipline amin'izay andronao zay ianao herinandro nomena antsika dia maka andro anamasinanao fotoananao iraisanao amin'Andriamanitra anaporofonina fa anazy ianao. Amen. Takina amintsika io ry havana, tena takina amintsika io ary matoa izy miteny an'io dia ilaitsika sy ianao zany miditra ao anatin'izay ary io fahalotona rehetra sy fijangajangana sy faharatsiana rehetra mila asorona io fa tsy afaka ahitan'Andriamanitra antsika. Ozy ny teny any amin'ny Hebreo ndonga izy rehefa tsika vetivety indray ao amin'ny testamenta vaovao indray ianao zany mandeha ny amin'izay bokin'ny Hebreo zay amin'ny Hebreo toko faharoa amby folo efa fantatrao be zany zay teny zay vao renao. Hebreo toko faharoa amby folo dia ry amin'ny andiny fahaefatra amby folo dia ozy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Miazaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Ahoana hoe miazaha ozy izy misy ezaka hataosika zany ary mitady misy fahasarotana zany reo anankiroa reo rehefa napetraka izay teny zay satria mety zavatra tsy moramora matoa mila ezaka ary zavatra tsy akaikaiky moramora kely ny ahitanao azy fa mila fitadiavana dia izay fihavanana zay. Tsika zao raha miteny an'izay dia mety mba misy olona zao tia tsika havanana fa le olona misy ny manana ny famafisan-dohany tsy te hihavana aminao izy anazy ny azy fa ny antsika tanterahantsika ary manao ezaka zay le izy hoe sarotra misy ezaka zany tanterahantsika ao ary izy dia voalaza hoe amin'ny olona rehetra amin'ilay olona tsy tiantsika mihitsy ny mila resana sy havanana izy miala anao fa tsy manina fa atao vitany tompo fonao ianao ho te hihavana zay zany mila manao ezaka nefa dia mitaky an'izay fahamasinana zay avy eo izay tsy manam-pahamasinana izy dia tsy ahitany tompo ka akory tokoa moa ry havana ny ahitantsika azy. Tsika miaina fijangajangana tsika miaina fahalotona miaina fahavetavetana dia ahoana zany ahitanao azy amin'izany. Isika mivavaka manina ataontsika daholo ty rehetra ty nefa sika miaina varatsiana dia akory ahita azy iza ny namanao anatin'izay zavatra ataonao zay. Masina neny Andriamanitra ivavahantsika masina izy dahoka ho masinanareo ndao zay rehefa sika izay teny zay any amin'ny testamenta taloha ihany koa zany ianao miverina any amin'ny Levitikos toko faha 9 dia ry amin'ny 12 dia ozy ny teny mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitra reo. Atsika amin'izay aoka ozy izy ho masina ianareo satria masina aho ianao efa nandray azy ho tomposopa monjy azy teo amin'ny fiainanao efa natao batisy efa tsisy tsy nataonao ny zavatra rehetra momba ny nataon'i Jesosy ihany ka aoka zany ho masina antsika fa tsy hoe ny atao-ponga hitan'Andriamanitra fa sady io koa ny tena hoe ny mikaonty fa ny ety ivelany tsy maninona dia jamba zany ho masin'Andriamanitra amintsika hoe ny ao-pony hitany fa ny ivelany tsy hitany ahoana koa zany. Aoka tsisy marimarika iraisana ety ivelany Kristy ry havana ny fiainantsika miteny eto ny teny mitenena ozy izy amin'ny fiangonana izy amin'ny fiangonana za eto tsy miresaka amin'ny rindrina efatra nga manana sofina ianao ry havana ny fiangonana tsangana zaho le fiangonana ho akarina rehefa tonga Jesosy ianao manana sofina tsy landalovana eto fa mare an'izao afatra izao miteny aminao ny teny ianao zay fiangonana ho akarina dia iza zany isika zanak'Israely aoka ho masina ianareo satria masina ny Andriamanitra zay ny safidy atsika tany amin'izao zentilisana tany amin'izao tontolo izao. Masina koa ny toerana no many ny vatanantsika sy ianao. Jesosy le masina ny fanahy masina napetraka diapontsika koa masina fa manina moa lazaina hoe fanahy masina ny fanahy masina gaga ianao anao koa zany teny zany manina lazaina fanahy masina satria Jesosy Kristy ilay masina dia ny fanahy rehefa niakatra izy dia napetrany tamin'ny apôstôly rehetra dia iny fanahy iny rehefa niakatra izy dia iny le miara-monina nanomboka tany amin'ny apôstôly sy isika ankehitriny miaraka amintsika zao
dia masina satria Jesosy Kristy irery ihany no masina sy tanteraka, dia ny fanahiny zany le masina mahatonga n'ilay fanahy masina manjaka ho positsika noho izany masina izay nandray azy ho tompo sy mpamonjy. Ka tsisy tokony ho falotoana ity ivelany intsony, tsy hoe ny any anatiny no amasinina na hoe hitany fa ny any ivelany tsy hitany. Dia eny tsika dia mianjakanjaka, eny tsika dia manao fitafiny zentilisa izay tena tsisy ahalalana azy hoe kristianina ianao io. Nefa ny vatantsika dia toa misy fitafy momba azy daholo, ny azo fidiana ihany koa dia anaovana dia rakofana. Fa zavatra misy dia mianjakanjaka eny amin'ny manodidintsika, ny tratra mihelihely, ny fitombenana mianjakanjaka, dia miboridandridana mafana raha teo koa ny andro dia tsy ho maninona fa ny atao-pony hitan'Andriamanitra tsy ariavana, tsy fahamasinana izany, fahalotona izany. Ka raha masina izy ao anatinao dia ahoana moa dia ny eto ivelany, nefa azo jerena tsara mihitsy hoe ny eto ivelany angereto ny fitoriana mivantana amin'ny olona manodidina aloha e. Ny fomba fitafy, ny fomba fiteny, ny fomba fihetsiketsika aloha ny toriteny mivantana amin'ny fiarahamonina, izay vao afaka mety hamoaka ny ao anatinao ianao ilay tenin'Andriamanitra mety fantatrao. Hitoriana aman'olona. Noho izany ao koa ho masina antsika. Tsy mitika izany hoe ay ndao ary anao robe lava be lava foana aho, anao zipo lava foana, dia amin'izay hitan'ny rahavavina ny pastera hoe izaho masina. Anao izany tsisy fahendrena izany eo aminao izay, tsy fahendrena izay zavatra izay. Fafantary fa ny ato anaty ihany no mamoaka ity ivelany, fa tsy hoe ny any anaty izany masina dia ny eto ivelany tsy maninona. Afaka ataonao ihany fitafiny zentilisa, afaka ataonao daholo ity fiainana mianjakanjaka rehetra ity. Fa nga Jesosy nanao fiainana ohatran'izany. Amin'ny fotoana isika mivavaka, mahay mitomany, mahay mitaraina, mahay manao teny amin'ny teny sy fantatra, fa rehefa mialo antsika ny ataontsika motsy izay ihany ilay resaka momba ny zanak'Israely eto. Ny toetrany teo aloha, rarana dia ny ataony ihany ny ataony. Raha ampitoroteny reto koa be sermona, mahita andriaman-drary hoe tsy azo atao izao, tsy azo atao izao. Mbola eto tany anie, azo atao daholo ny rehetrarehetra, fa maninona moa nga misy izay maharatsy an'izany. Izay sinona ny fisainantsika izay. Hoe tsy maninona fa azo atao ny zavatra rehetra, fa maninona fa tsy azo atao rô satria masina ilay ny antso antsika, masina ilay ao anatintsika, mila masina koa izany fiainantsika. Ary masina raha teo koa ny lanitra izay nomanina hivatanantsika. Fanahy masina ny aty anatintsika. Izy no mampiangona antsika, izy no miresaka aminao amin'izao fotoana izao, ahatsaharo ny falotoana sy ny faharatsiana rehetra. Ialao, ario. Misy zavatra tena asa ataontsika izany manary izany. Tsy olona ny andeha hampanarianao azy na hoe tsy pastera na ihany ataoko hidelivre anahy dia afaka anao, ianao manala an'ilay izy. Betabe reto. Ny zavatra tena mbola mamatotra antsika, mbola miaina tsara antsika ao anatin'ilay izy. Nefa efa mampalahelo an'Andriamanitra ilay izy. Raha ho tany saina dia tsy vita. Ary ianao dia mahalala. Ary isika rehefa tena nandray azy teo amin'ny fiainana marina dia tokony tsy ho tafatoetra, tsy tafandro-mandry amina karazana lotom-pahotana. Fa matoa ianao tafajanonao tsy ilay masina ny ao anatinao. Mbola azonao atao tsara ny miaraka amin'ny vadin'olona. Satria izy manampy amin'ny resa-bola. Izaho sahirana, tsy ampy ihany karamako. Masina ve ny ao anatinao dia mahatafatoetra anao hitondra ny tenanao amin'ny fijangajangana hiaraka amin'ny vadin'olona. Fahalotoana izany ry havana. Miaraka amina lehilahy izay tsy vita raharaham-panambadiana ara-dalàna na tsotra ny teo anatrehan'Andriamanitra manao tokantrano maso. Fahalotoana izany ry havana. Tokantrano maso. Mangalatra, mandainga, mamitaka, mampiady olona, mifosa olona, manaratsy olona. Loto avokoa izany rehetrarehetra izany. Betabe ny mila ariantsika ny faharatsiana rehetra. Ny karazana sampim-piainana tsy ho ahy ario isara tanteraka.
ny resaka sampisampy ohatra hoe ny fanompoasampy ny fanatonana fanaovana fanatitra manatona eny amina toerana ohatra toerana iray vato ohatra de eo de tora fanatitra eo de amandasa-dra eo iny koa ty any amin'ny sampisampy kazokazo rehetrarehetra ty ny momby asa sy ny sisa zay nylazaina tena aloha tsisy zay maharatsy azy nefa de hita fa ratsy de ozy tsika hoe mety io fa tsy maninona Andriamanitra any micomprendre de comprendre anao amin'inona moa Andriamanitra amin'izany ianao raha tsy mahay micomprendre azy masina ny tenako sy ny tenanao ry havana jereo tsara ny vadina filoham-pirenena na mpanjaka jereo fa masy ny fitafiny de tena hoe tena feno fahamasinana tsy mba mianjakanjaka sy minao fitafina bordela satria mametraka ny voninahitra ny vadina izy de mametraka tsara ny fitafy mihaja sy maodana de isika ave ny mpanjaka sy ny filoham-pirenena raha lazaina fa be voninahitra de hoe manam-boninahitra de aiza ho aiza an'izay voninahitra le Andriamanitra ny fidy atsika tompon'ny lanitra sy ny tany ka zay rehetra nandray azy eo amin'ny fiainana tokony hanam-pahamasinana ny famotinana ny fitafiana ary manaja an'izay voninahitra ananan'Andriamanitra zay tsika salany anazandreo vadina mpanjaka sy filoham-pirenena reo fa isika mitsy manao tsinitsinina n'ilay Jesosy sika de ny gentilisa nomey fotsiny androany tonga amintsika tsirairay avy ny lakolosy fanairana ho anao zay mbola miliba sy miaina mipetraka tsara eo anatin'ny fahalotona sy fahavetavetana fitsangajangana ny sampisampy rehetrarehetra manaitra anao ny teny androany aoka izay ny andro ny menanao androany tsy andro andeha hanaovanao ny tohizanao an'izany fa hanatsaharanao an'izany zay izy raha rabaka teny ny zavatra rehetrarehetra ty velana fa misy koa ry havana ty telefona sy ty internet ty de tena ho sampy ihany koa izy io maka ny toeran'Andriamanitra ho fiainantsika miasampy amin'ny fotoananao laniny eo ny fotoananao adiny firy amin'ny Facebook mamadika commentaire sy ny zavatra partagen'ny olona manaraka TikTok samy tokotoko daholo ny olona rehetra meme vanitikitika amin'ny fotoanana eo maka fotoananao daholo sampy miatsampy ny fotoananao miatsampy amin'ny oranao miatsampy ny zavatra tokony ataonao fitainao de iny nahazo laka de naka ny toeran'Andriamanitra zany ry havana zavatra misy iainantsika ka mandeha amintsika sy ianao eto ny lakolosy fanairana masina ny lanitra no manin Jesosy de aoka ho masina ianareo zay efa nandray azy ho tompo sy mpamonjy marina zay io ny teny voalaza teo mitenena amin'ny fiangonana miteny amin'ny raha vavy sy anadazy manana sofina miaino tsara amin'izao fotoana izao mianoa tsara zay voalaza ny teny eto aoka ho masina ianareo satria masina aho lehibe izany eo Jehovah Andriamanitra reo masina le Andriamanitra sika tompon'ny lanitra sy ny tany ka aoka ho masina tsika aoka tsisy marimarika iraisana amin'ny gentilisa ario ny faharatsiana vavetavetana rehetra ario ianao manary azy raha mbola mahafinaritra ny vavanao manaratsy olona sy mifosa olona de ario zany zay atsaharo zany zay idio ny vava mangina fahalotona zany ry havana ary aza mandoto olona rehefa ianao koa maloto fa mampalahelo le olona voaloto ny olona saina manary nefa ianao mampiditra manary eny amin'ny sofin'ny olona indray ny fifosana ry havana de toy ny fanariana fako any amin'ny sofin'ny olona hafa loto le izy geto loto ny resahana ario ozy izy ny loto sy ny fahavetavetana ka ina aby ny fakondresaka ampidinao any amin'ny sofin'ny hafa any mandoto olona atsaharo zany androany manaratsy mpanompon'Andriamanitra manaratsy ny fiainan'ny hafa zay olona tady androso amin'ny fahampoana de akaratsianao endrikandrehana ampangaina nefa raha jerena fiainanao de ny anao trop noho ny an'le olona karatsianao atsaharo zany rehetra zany fitondran-teny ety ivelany ny ao anatiny samia manariny amin'izay zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ilay Andriamanitra ny fidy atsika fa masina ozy izy le aho eto aho lehibe fotoana zany zao mety tsara tsy tara tena tsy tara aza miandro hoe milahady vao ibebaka tonga nam-piangonana de ifona sady ibebako ny tsy nety rehetra androany anio raha mbola nomenanao ny anio ka nandre ianao an'izao afatra izao androany ny fanapa-kevitra tadiavin'ny tompo aminao
Anarinao ny faharatsianao rehetra, fahavetavetana rehetra, fombafomba nentim-paharazana rehetra. Tsy hoe ny fianakavianay manao famadihan-drazana dia zahay tsy alevinao pasina raha vao tsy manaraka, tsy manao mila mandray anjara. Tsy ariavana. Tsy manina raha arian'olona zay ianao fa tsisy olona maty ahely eny eraky ny arabe zany fa tsy maintsy ampidirina amin'ny fasana foana. Fa tsy izany mampatahotra anao. Fa rehefa tsisy marimarika iraisana intsony amin'ny zavatra ohatr'izany dia mijoroa ianao fahamarinana. Tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Sampy izany. Lalao faty. Tsy izy izany. Aoka ho fantatra antsika izao fahamasinana izay tian'Andriamanitra hiainantsika sainao izao. Masina hozy izy. Verina foana ilay teny. Ka koa masina koa ianareo e. Te hahita ny tompo ve ianao? Antaniako tsara anao izany. Te hahita azo marina ve ianao? Dia aoka reo masina e. Asora raha ny fahalotoana rehetra e. Raha te hahita azo marina. Fa zay ilay teny novakintsika tany amin'ny Hebreo teo Zay tsy manam-pahamasinana hozy izy te hahita azy ka zay izany. Ka te hahita azy ve ianao? Ka izay loha izany masina. Asora ialao atsaharo ny zavatra rehetrarehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Ndao mianatra, ndao miezaka, ndao mitady ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra miezaka mampihavana antsika. Tsika misaraka, tsy mety mihavana. Nefa milaza fa ho any an-danitra daholo. Dia ahoana izany anakambanan'Andriamanitra tsika kristiana any an-danitra tsika rehetra mifanaratsy, tsika rehetra mifanenjika. Halotoana daholo nge izany. Sa tsika ve mihevitra fahamasinana izany? Ary Andriamanitra izy no mihaino ny olona ohatr'izany. Mba tianao irenesin'ny tompo ny feonao mba hisy andrakasitrandro izy rehetra ataonao ndana miditra amin'ny lalan'ny fahamasinana. Masina ny tompo Andriamanitra tsika. Ny fahamasinana dia ao amin'Andriamanitra araka ny hirany renesintsika teny aloha. Ao aminy misy ny fahamasinana. Fa rehefa tsy ao aminy dia any ivelany dikan'izay fahalotoana. Zavatra roa ihany tsinona. Rehefa tsy any Andriamanitra dia ny devoly. Ka rehefa tsy ao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra dia ao amin'ny fahalotoany devoly. Mazava be nge? Ka androany anapa-kevitra ianao hiala amin'izany. Raha manao eny ianao dia ny herin'Andriamanitra izay miresaka aminao eto androany no hanafaka anao satria eny hatrany an-danitra ny fahafahanao. Hoy ianao aleoaloha izany mbola nanana kely satria mbola eto an-tany kosa mba manararotra kely kosa e. Fandalovana nini eto e. Vatanoranao koa mandalo e. Mba tsy dia mahita zavatra ohatr'izao izany koa any eriana any fanterana mety tsy afaka intsony fa aleo araroto kely mihitsy aloha ataoko daholo izay tena fiainana. Dia raha tia fa maty tampoka ao anatin'izay satria tsika mandeha mitady fahafatesana mipetraka miandry fahafatesana na hoe amin'ny ora miandry an'i Jesosy hiverina amin'ny rao ny lanitsika io. Ka izy amin'ireo ny safidinao hanararotra satria ny tany fandalovana misy fiainana mahafinaritra sa hiafy kely hiaritra hanaraka ny diditsy ny fitsipika an'Andriamanitra ka tsy hanao an'izay zavatra ety ivelany izay any amin'ny Saint-Lisa. Anao ny safidy. Ny tompo Andriamanitra amin'ny Andriamanitra fitiavana azy dia manaza ny safidy ny olombelona. Tsy manao forcé. Fa araka ny fitiavany dia manome feo teny lakilosy fanerana ho antsika rehetra izy dia anjaranao amin'izay misafidy eo anatin'izay. Ka atsipy ny teny ho any am-pony endry sy ny am-pony mahalala. Fantatrao ny ten'Andriamanitra olon-kendry ianao satria nanao kapitaona ny ainy teto. Ka tsy ho diso anjara amin'ny fanavotana sy ny fitahin'Andriamanitra ianao raha tia ka misafidy ny hanaza sy hanakatoa ny ten'Andriamanitra. Vavaka ho anao ary mino fa ny fanahy masina izay nampiasa sy ny resaka tany amin'ny sofinao teo dia izy ihany no anao fanairananao isan'andro amin'ny rahampitso-piainanao mba tsy hahatonga no tafandry-mandry ao anatin'ny fahazaran-dratsy rehetra. Fa masina ilay ny antso antsika. Dia ao koa masina antsika rehetra. Vavakitsika. Halleloja. Rainay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy marina ianao. Misaotra indrindra anao izay ny amin'ny hafatra feno fitiavana sy fananarana ary lakilosy fanairanao anay.
satria izahay dia olona efa navotana fa indraindray izay ohatra ny mbola mafy sofina mafy loha leo mitoroteny sermona eny amin'ny sofina isan'andro nefa fiainanay ohatra ny mbola tsy mety miovaka naleonay aloha mbola nanaonao foana tompo fa zao androany Jesosy na hanome lakilosy faninay raha indray no androany anay taitra indray izay mbola milona miaina amin'ny fahalotona sy ny fahavetavetana miaraka amin'ny vadin'olona mijangajanga etseroa mangalatra mamitaka mampiady olona mampikorota fiainan'olona mampikorotana tokantran'olona mampiady manao izay fomba rehetra izay tsy ilamina ny fiainan'olona androany Jesosy malala na izaho na reto tsirairay avy miandretika mbola ao anatiny izany dia angatahako ny hery ny fanahy masinao hanafaka anay hanapatapaka ny fatotra rehetra ao anatin'izany fa ny teninao milaza fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo tsy maintsy afaka izay ary hanapa-kevitra izay rehetra manao eny dia ho afaka androany dia ho afaka tokoa izy tompo a matoa nanam-potoana nandrenesana ny feony tsirairay avy dia sy diso anjara ny fanafanao zany androany amin'ny fanavotanao zany androany ndreto na iza nomena ora sy fotoana na andreny amin'ny afatra androany afao zay Jesosy ary angatana iny fanahy masina ampatsiana isan'andro raha misy fahalotona raha misy fahazaran-drasy mamatotra anay tady ho variana adiny firy amina Facebook izay mangalatra ny fotoana anay ny zava-poana rehetrarehetra aoka amin'ny fanahy masina ampatsiahy anay raha misy izay mbola misy filana tinotinofinay ty atao fa finaretana vetivety rehetra io dia aoka amin'ny fanahy masina izay ndresaka teto no ampatsiahinay tsirairay avy io tsy azo atao io aoka amin'ny fanahy masina hiara-iasa aminay Jesosy ampiony tsirairay avy niza izy nanao eny fa teo afaka androany dia hanafaka ianao ilay zanaka mpanafaka marina io ny tsirairay avy aoka ny teny hiasa sy anjaka ny ampony tsirairay avy tena ho tanlonaka marina ny fo dia hitsiry hamokatra eny amin'ny fiainana tsirairay avy zany teny zany misaotra tompony amin'ny afatrao mbola profim-pitiavana avokoa zao matoa mampatsiahy ianao maniraka olona ianao hiteny sy hampatsiahinay mba tsy hilonanay amin'ny tany Ezipta izay nanandevanay teo aloha amin'ny fahazaran-drasy ela toetra rasy ela nisy teo aminay dia mampatsiahinao androany satria mbola misy olona taraikiny amin'izany ato dia izany mahatonga anao mampatsiahy mandefa ny teny lakilosy fanerana isan'andro ka nahazo tombon'izay ary mino izay fanampy anay fanahy masina satria izay io tena teo afaka marina ary te tsy hiaina ny faharisiana sy ny fahalotona intsony dia ampio izay meo anay ny hery hanoeranay ny fakapana rehetra tsy ho voatazona ary voafatotra ao anatin'izany intsony misaotra dada malala makasitraka feno anao ny amin'ny afatra ny teny izay nampatsiahivanao anay rehetra indray androany ary izay dia tsy maintsy tonga any amin'ny destination farany tsy maintsy ahita ny lanitra no manao izay lanitra masina tokoa ary tsy maintsy ho hitan'ny masona izany ho any daholo izay rehetra izay mankatoa na miaina amin'ny fankatoavan'ny teninao misaotra ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny anaovanay sy metrana izany vavaka izany ary nametrana ny teny rehetra halleloia amen amen ho an'ny tompo voninahitra ho anao ny fiadanana ho anao izay voasambana anaraka ato amin'ity pejy ity na ato amin'ny YouTube dia entaniko mba sabony io ny pejy na atao visiama ato amin'ny page mba hafanao mahazo notification ny fotoana hafa satria marobe ny fizarana alefa ny tompo ifandimbiasana dia amin'izay fotoan'izay mba mahazo ianao satria ny adiny fampizarana dia efa ny ompitiavana mba ifampitezana ny ara-panahintsika izay riavana ny profon'ilay izy tsy hoe fitiavana te sehoseho na te alaza na te ho fantatr'olona ianao fa fitiavana ny fanahintsika rehetra dia mifampizara antsika mifampitaiza dia raha tianao ny faneho-pitiavana any amin'izany tsika dia mifampiaino dia saboneo arany pejy ary afaka partagenao ihany koa ty fizarana ity ny tenin'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra tsy hoe ny rakototsy rabe isianina sy olo-padatra fa ny rehetra tompon'ilay izy omena lalana ianao hipartazy an'ilay izy tahian'Andriamanitra manokana mahereza raha tia mbola tsy ho avy eny amin'ny raony lanitra Jesosy dia indro manaiky indray ho ampiasain'ny tompo amin'ny andro hafa fampatsiahy amintsika rehetra indray anatitra ny afatr'Andriamanitra eny amin'ny sofinao tahiany tompo mahereza daholo fa nandro sy fotoana faran'izao mibeba miala
ahafazaran-drasy rehetra atsaharo ny fahavetavetana amasin'ny tenanao fa masina ilay ny antso antsika, masina ny toerana no manao antsika tain'Andriamanitra. Amen.